ivadika lafim-baovao hafa kosa isika mahakasika ny vidin'ny solika tsy maintsy isy ny fiakarana izay vidy solika izay fa tsy maintsy jerena kosa nefa ny marimaritra iraisana miaraka amin'ireo kompania solika mba tsy ampijaly ny vahoaka raha ny nambarany ministra misanany arena stratégique androany tatitra hoentiny Claudia Solution. Yakatra tsy hoe ny vidin'ny solika ary atsahatra ny fanampiana na ny subvention izay omena ireo kompania solika raha ny voalazan'ny ministra misanany arena stratégique androany. Misy araka izany ny fifampiresana amin'ireo kompania solika ireo. Mbola mitoy ihany les négociations izy miazo manana vahoaka dia hoe le isontra le vidiny fa tsy isontra betsaka mihitsy fa arakaraka ny fitindrovana ny tsirairay. Fa nefana zany ary dia efa misy koa ny mesure d'accompagnement mialatsiny amin'ny teny frantsay izay ampiarahana aminy dia io zany mbola voajerevana eo ahoana ny fomba mba ahafahantsika mifehy tsara n'le izy satria fotoana mba ahafahantsika miverina amin'ny hoe vérité des prix satria raha ohatra tena jerevana dia misy banga be eo amin'ny vidiny tena izy sy ny vidiny nampiasaina teto Madagasikara. Io zany anisan'ny condition apetraky ny bailleur de fonds koa mba hiverina amin'ny bonne gouvernance io anisan'ny bonne gouvernance apetrakintsika ny vérité des prix. Eo am-pandiniana ny paikady hoentina mampiatra ny fanampiana ny vahoaka ny tompona ndraikitra raha ny fantatra. Ny subvention raha ohatra hitanareo ny subvention nakany amin'ny compagnie teo fa tsy nataka aty amin'ny vahoaka. Fa amin'izao fotoan'izao zany dia alefatsika aty amin'ny vahoaka le subvention zany amin'ile filet de sécurité amin'ny alalan'ny filet de sécurité zany mitondra anazy. Eo ampijedavana le mécanisme satria raha ohatra hitanareo nisy fotoana le subvention zany nalefa nisy fotoana nieritreretintsika hoe ny transporteur mena le izy coopérative na sahala amin'izany nefa tsy voafehintsika koa le makaizy subvention eny amin'le coopérative dia amin'izao fotoan'izao zany eo ampandiniana efa mamola vola ahoana ny fomba ahafahantsika ifehan'izay manomboka amin'ny fiakarana izay hiatra tsoatsy moa izany fampitsarana ny resaka subvention izany raha ny fantatra.